dia manonona ny fahasoavan'andriamanitra indray ho antsika rehetra izay manaraka nyity fandaran'ity amin'ny onjam-peo tahaka an'izao na indrindraindrindra amin'ity fahitalavitra ity. Misaotranao zay mba manana anjara hitorin'ny filazantsara ho anao amin'ity ora sy fotoana ity. Tsy dia ho lava satria eo amin'ny 5 minitra eo no anjarantsika eto pasteur Raharson José manona ihany koa ny fitahin'ny tompo aminao tafaradalana somatsara indray eto amin'ity fahitalavitra ity. Ya dia manona ny fiadanan'ny tompo ho anao pasteur Tovinarifo Tremarivony ho antsika mpihaino ajaina ihany koa atao anatin'ny tokantrano zay fa lina dia lina anaraka indray ny toy ny fandarana na eto amin'ity onjam-peo ity na eto amin'ity fahitalavitra ity zany. Alohan'ny idirintsika ao anatin'ny votoatin-dresaka pasteur Tovinarifo Tremarivony dia manasa an'ireto mpijery sy mpihaino ajaina reto aho iaraka ivavaka amiko ametraka ny fotoana eto am-pelantanan'ny tompo. Ndahoary iaraka ivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay izay tsara indrindra any an-danitro dia raina sy mena voninahitra mandrakariva ny anaranao tompo. Indrindraindrindra no anananay an'ity tomponandro tompotoana ahafahanay hianatra ny amin'ny teninao ahafantarana ihany koa ny amin'ny zavadalina zany herin'ny teninao zany izay tondra fanafahana ho amin'ny isam-batan'olona tsiraray avy sy isa-tokantrano. Indrindraindrindra fa ity lehilahy sy vehivavy zay lina mangetaetanao Andriamanitro dia mangataka indrindra zay no ametranao ny teny ety ambavanay mpanomponao ka na iza tianao iantefany zany teny zany dia isy fetraika amin'ny tokoa ho amin'ny isam-baravarana tokoa ane zany teninao zany tompo mba ho voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Amen. Hofitintsika koa angamba pasteur aloha ny resaka ny fanaovana teto omaly atao amin'ny Exodus 7:12 tsika dia ny andininy voalohany no nanomboana azy mivaky toy izao hoe ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe amasino ho any lamato rehetra dia izay voalohany teraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely na olona na biby fiompy ireny. Misy olona be dehibe tonga ao anatin'ny trano fivavahana na ao anatin'ny fiangonana anankiray fa le fahaizana manompo no misy vanim-potoana tsy ampy amintsika ary rehefa tsy haintsika izay mahay manompo an'Andriamanitra izay dia votsotra ny fitahiana sy ny tompontsoa be dia be izay tokony ho raisitsika. Itsika mpivavaka mantsy ry havana indrindra anatin'ny tontolo fivavahana kristianina dia manana tompontsoa be dia be satria rehefa maty Jesosy Kristy tompo nanolotra ny ainy teo ambony azy fijaliana dia nomen'Andriamanitra miaraka amin'ny maimaimpona avokoa ny zavatra rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra. Ny voalohany ireny dia namonjen'Andriamanitra ny fanahintsika ka nanomezana antsika ny fiainana mandrakizay. Manaraka an'izany ireo tompontsoa be dia be ny fanasitranana, fitahiana ara-bola, ny filaminana ara-tokantrano. Hoy Jesosy manao hoe zaho avy ananany fiainana sady ananany be dia be. Zany rehetra zany dia tompontsoa lehibe daholo ananan'ny olona manara-dia an'Andriamanitra. Ny fanontaniana mipetraka nefa dia hoe nahoana ny be dehibe ny kristianina na ny mpivavaka tsy mahatsapa an'izany fa ny mifanohitra amin'izany aza no toa hita ary dia lasa tsarain'ireo tsy mivavaka manao hoe zany hono mba mivavaka nefa olona marary lava, mivavaka nefa olona manitra fadiranovana, mivavaka nefa nijereo hono ty fiainana zany hono mba mpivavaka dia latsalatsain'ny olona ohatran'izany dia ina moa fa ohatrany hoe misentosento fotsiny eny ary naraiza dia tomakivo zany tenin'ny olona zany fa ohatrany tomarina tokoa hoe za hoe mba mivavaka nefa ohatran'izany ny fiainako. Dia io no azavako amintsika ozy aho hoe eo amin'ilay fahaizana manompo no tsy ampy, tsy ilay fiangonana ivavahantsika mihitsy eto ny resaka miorena tsara ny amin'izay fiangonana misy anao any mbavaha tsara any fa tsy any mihitsy ny olana fa le fahaizany tsiraray avy manompo. Satria raha ohatra zao ny resaka teto Andriamanitra manao hoe amasino ho any ilay matoa ananateraky ny biby na anateraky ny olona na zavatra dia
reny le hoe karazana sakrifisy ho an'andriamanitra atokana ho an'andriamanitra mandresana teto tamin'ny resina farany hoe na eo amin'ny fomba fanatanterahano ny fanatitra azy dehibe ny mieritreritra manao hoe fanariana vola sisa tsy lan'ny mpivarotra na tsy tiany mpivarotra ny ampiangonana de vola feny skotsa vola maloto tsy misy valeurany zany no alefany anatin'ny boatin'ny fanatazan-drakitra de anika tsy mitondra tombontsoa atsika satria io arakaraky ny fanatitra taonao ny valeurany andriamanitra ao ny fanomezanao voninahitra ny andriamanitra ao ary zany ny teny soratra masina manao hoe fa izay manome voninahitra ao izy andriamanitra no omeko voninahitra kanefa be dehibe amintsika indraindray no hoe eo amin'ny fotoanany fanatitra de ataontsika tontolo izy le midera azy amira fiderana ny mafinaritra mety eo ndray le atao délivrance ny mafinaritra azy kanefa ny a mifony zava-dalina ngeza be mihitsy ry havana malalao amin'ny tompo ny fanatanterahana ny fanatitra eo anatrehan'andriamanitra zay anakiraha zay pasteur zavatra anakiray faharoa ny resana teto dia ny hoe le hoe amasinoa fanokanana fotoana eo anatrehan'andriamanitra fanokanana fotoana misy amintsika rehefa ohatra hoe ho any amin'ny toeram-pitsaboana de ao anatina firaisan-tsainy tsika mianakavy fa rehefa ho any am-piangonana dia misaraka le hevitra ary dia misy makasitraka misy tsy makasitraka ao indray ireo mieritreritra ny hoe rehefa manam-potoana de tonga hivavaka e tena zao no fotoanako mbola tena tsy misy mihitsy satria ny feveran'ny olona le fivavahana de ohatra hoe kolotsaina fotsiny le izy a ka rehefa mba misy fotoana de mba andao analazy any am-piangonana any mba hideran'ny tompo e zay ny feveran'ny olona azy nefa ao amin'ny tompo ao ny tena fiainana pasteur José ao ny tena zavatra lehibe indrindra lay miaraka amin'andriamanitra lay manompo an'andriamanitra ozy izy baiboly manao hoe fa manompo an Jehovah andriamanitra reo de hitany anao sy ny ranonao ary isoloko aminao ny aretina lay manompo zany ny tena zavatra ngeza be de manaraka ho azy ny fitahina rehetrarehetra fa le tsy fahafozanao fotoana satria mieritreritra hoe tsy manam-potoana tsony zany efa miteny amintsika reny le milaza hoe tsy manam-potoana reny mbola anam-potoana ianao ny ray andro any ary zay fotoananao zay nefany de mety fotoana efa tara loatra fotoana efa hoe andao mba ialana nenina sisa imbetsaka ny mahita olona manao an'izany natao amitenenao an'izany manam-potoana ihany fa efa fotoana efa tena hoe ndao mba entina ivavahana sao de mba velona ihany ndao mba ialana nenine ka sao de tara loatra re tompoko fa am'izao vanim-potoana eny atsika izao manokana fotoana hanomponao an'andriamanitra fa raha manokana fotoana ho an'andriamanitra ianao za de milaza amintsika tsy maintsy ahita ny heriny sy ny voninahiny a ianao ato anatin'ny tokantrano ato ka mialohan'ny itoizantsika pasteur José amin'ny fanazavana de ovakikoely indray aloha mitoy any a eo amin'ilay Exodus toko fahatelo amby folo ny andiny fito amby folo ny soratra masina de milaza manao hoe ny lalana nitondran'andriamanitra ny zanak'Israely sy ny namakiny ny ranomasina mena ary rehefa nalefa ny farao ny olona de tsy mba nentin'andriamanitra tamin'ny lalana makany amin'ny tany Filistiny izy na de akaiky azy zany fa hoy Andriamanitra andrao anenina ny olona raha mahitady ka hiverina any Egypta fa nentin'andriamanitra ny vily ho any amin'ny lalana mahazo any amin'ny efitra amoron'ny ranomasina mena ny olona ary voahomana iady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta ary nentiny Mosesy niaraka taminy ny taolan'ny Josefa satria Josefa efa nampianina de nampianina ny zanak'Israely ka nanao hoe hamangy anareo tokoa Andriamanitra dia hitondra ny taolako hiala ty miaraka amiko hiala ty miaraka aminareo ianareo dia nifindra ny ala tao sokota izy ka ny tompo tao etama teo atsisy nefitra ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona rato andro hitaridalana azy ary tamin'ny andro hafa no ny alina hofanazavana azy andehanany andro manalina ny andro rahona tsy niala teo alohan'ny olona rato andro na ny andro hafo no ny alina pasteur Rarson José ya arak'izany pasteur Tovinarivo Trimarivony sy ry mpijery ajaina ato anatin'ny tokantrano ato moa zany dia iresaka indrindrany amin'ny fomba anafan'Andriamanitra ny olona isika na ny le soramandry zay nilazain'ny baiboly teo moa de hoe ny lalana nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely rehefa miresaka ny bokin'ny Exodus tsika pasteur dia
mazava ho azy satria dia lesona tany amin'ny sekoly alady fahiny moa zany hoe exodos na fanafahana ary zay resaka fanafahana zay dia mifono resaka délivrance zay resantsika matetika be eto amin'ity fandarany ty moa zany marina fa mametraka fanontaniana ny olona pasteur rehefa mitona olona amina resaka délivrance tahaka an'izao tsika dia mipetraka ny anatin'ny olona mifanontaniana hoe tsy maintsy atao délivrance ave tsy maintsy ametra tanana ave vao sitrana tsy maintsy ametra tanana ave vao afaka tsy maintsy délivrena ave vao afaky ny ahita lay voninahitr'Andriamanitra dia zany fanontaniana zany dia mipetraka any an-tsain'ny olona pasteur rehefa tontolona fivavahana tahaka an'izao no resahana tsika nefa zany de teanipika pasteur hoe amin'izao vaninandro iainantsika zao dia be de be tokoa reo asana fanahy izay miseolany eny amin'ny fiainan'ny olona andavanandro eny voatselakory dia anisy an'ity viavy anankiray pasteur manodidina ny eo amin'ny 20 taona eo izy io kizy vavy mbola ao anatin'ny heritreriny mihitsy tsy fantatra zay nahazo azy fa dia reny olona lasa dala ireny ambala velona moa zany no terme alalana azy ao anatin'le aretina dia reny le manenjana be reny eritreretinao hoe isy mary kelikely ihany fa olona 5 lahy no mitazona azy pasteur tena fampitolomana mihitsy ary araky ny tantaran'ny fianakaviana fa talohany nitondrany azy teteo tao amin'ny trano fivavahana dia nezaka ny tsabo ihany aloha zareo nandeha tany amin'ny fitsaboana vazaha tany amin'ny dokotera zany de tsy vitan'izay fa dia nandeha tany amin'ny fitsaboana gasy ihany koa reny mpitaiza olona ireny fa arakaraky ny nandehanany zareo tany amin'ireny karazana fitsaboana reny tsy nahitana fanasitrana lay aretin'le zazavavy fa vao mainka aza nyanenjana misimisy kokoa ary eo moa zany pasteur mandrakariva zay kolotsaina mahafinaritra moa zany ho atsika gasy rehefa misy ny olana eo anivon'ny fianakaviana surtout aretina tahaka an'ireny dia miraisaina tokoa ny fianakaviana de tsy vitan'ilay fitsaboana tany avelany tany fa resy lahatra ihanytro zareo rehefa tamin'ny farany surtout naheny fandarana nahita fandarana tahaka an'izao hoe misy aretina asana devoly herina fanaratsy ny eo ambadiky le izy de resy lahatra lay fianakaviana rehefa mifampiresaka tao anatin'izay hoe andao entina ny amin'ny trano fivavahana vahony oloko fa any misy délivrance manafaka an'ity ty zaza ity de ny raisaindro zareo nitondra n'lay marary tery amin'ny trano fivavahana vahony oloko FUB international teria Tanjombato ampitany Jirama moa no akaiky andro zareo dia miaraka tamin'ny camionety kely zareo no tonga tao amin'ny trano fivavahana nitondra n'lay marary marina fa tsy de tena resy lahatra ivavaka iry zareo no natongavany tao fa rehefa nandeha ny tenin'Andriamanitra ohatra amin'izao tao anatin'ny toeram-pivavahana hoe ny tranga misy eo amin'ny fiainanao ao eo amin'ny fiainanao io dia lalana anankiray isy toman'Andriamanitra anao mba anantona azy sy anompo azy arak'ilay teninao teo moa pasteur hoe lazay ny tenin'Andriamanitra hoe fa mampoany Jehovah'Andriamanitra ao de tany ianonao sy ny ranonao izy ary isorona aminao ny aretina nanomboka nangetaeta le fianakaviana indrindrandrindra fa lay ray aman-dren'lay zaza satria efa marary le zaza de tapa-kevitra tena nompo an'Andriamanitra ny nagaga sy navarina ary navalalana ny olona rehetra zay nanatriky ny fotoana io pasteur de zao tao anatina 10 minitra ny ivavahana ho an'izy zazavavy io teo ny eo ihany de niverina ny sainy verina ny sainy tonga de nanontaniana izy iza ny anaranao de niteny ny anarana izy de resy lahatra lay fianakaviana hoe
ty andriamanitra ity tokoa de tena manafaka ary zay ntiatsika mbola hoapita ato anatin'ity tokantrano ity ho atsika mpijery sy mpiaino n'ty fandarany ity moa zany hoe nininona dranga misy eo amin'ny fiainanao zay verinao fa tsy ahitam-baolana mampahory anao andro manalina de hoy zay hoe misy vahaolana tsara indrindra ato amin'andriamanitra misy vahaolana tsara indrindra ato amin'andriamanitra fa ny zavatra takin'ny tompo atsika fotsiny miaino n'ity fandarany ity sy mijery n'ity fahitalavitra ity ianao de ny hoe mila resy lahatra ianao aloha ny voalohany indrindra resy lahatra ianao hoe ny zavatra rehetra de ain'andriamanitra ny olana rehetra tsy ahitam-bahaolana de mbola misy vahaolana ao amin'andriamanitra pasteur Tovinarivo Tremarivony ny olana rehetra tsy ahitam-bahaolana dia misy vahaolana ao amin'andriamanitra ny zavatra anankiray rehefa tsy hitanao tsony zay tokony atao de mbola misy ny azo atao ny zavatra anankiray rehefa tsy hitanao tsony ny fomba hitondrana azy de mbola misy azo hitondrana azy ao amin'andriamanitra tsy mazava ho azy pasteur fa ao amin'andriamanitra irery ihany no ahafahana mamatika an'izany tantara rehetrarehetra zany satria zao tontolo zao ny misy fotoana tena mahavalanlanina sy tena mahaverevitra ary marina niny tenin'ny olona eny an-dalambe rehetrarehetra eny hoe rotoroto ny fiainana mafy ny fiainany zany kosa angambany tsisy olona tsy anamarika an'izany hoe tsy mafy ny fiainana fa tena mafy zao fiainana zao kanefa ao anatin'le fahamafisan'le fiainana mihitsy no anisan'ny tena ilana an'andriamanitra fa eo atsika mametraka foana hoe arakaraky ny amafin'le fiainana sy lay mahasarotra n'le fiainana no mahatonga ny olona tsy de rototra loatra intsony manompo an'andriamanitra mahatonga ny olona tsy de terytsony mitady an'andriamanitra ary be dia be ao anatin'le fahasarotan'ny fiainana dia lay nyteneniko teo zao hoe lasa laza hoe tsy manam-potoana ivavahana tsy manam-potoana anompona an'andriamanitra kanefany eo amin'ny toe-javatra zay no everinao fa tena maharary anao mihitsy amin'izao vanim-potoana izao no tokany anokana ny tenanao sy anokana ny fotoananao sy ny andronao mba mahafoy fotoana isika hanompona an'andriamanitra raha iverena tsika kely lay tantara teo jerijereo tsara ny pasteur averiky vakina le izy ny andiny fita ambe folo ary rehefa nalefany farao izy ny olona zany hoe délivre zany teo ampelantanan'ny farao vita délivrance zany io zay mantsy le fomba fiasan'andriamanitra ao pasteur tsy aivona kely foana hoe misy vanim-potoana ny olona anankiray ohatra hoe manantona an'andriamanitra de vetivety reny olon-dreny de anaovan'andriamanitra fahagagana jereo tsara ohatra hoe le vehivavy nanderana andritra ny 12 taona lany tamin'ny tany amin'ny fanaofanafody sy ny mpitsabo izy ny volany sy ny fananandrehetra fa nytao an-tsainy de hoe tsy maintsy mahakasika ny somotra aviavin-dambany de rehefa nikasika an'io izy na de mpanota be miaraka fahotany azy teno eo de nanaovan'andriamanitra fahagagana satria jesosy tsy avy antsony marina fa ny mpanota ibebaka ary tsy mifinaritra mila fanofanafody fa ny marary de nositran'ny tompo izy fa ny zavatra napetraka ny tompo taorianan'izay de hoe am'izao sisy zao aza manota intsony ny finoanao no nahavavonjy anao de ohatr'izay mihitsy ny zavatra traka teto votsitra teo ampelantanany farao ny zanak'Israely de rehefa votsitra de io zosoratra masina de tsy mba nentin'andriamanitra tany amin'ny lalana makany amin'ny lalana amin'ny tanin'ny Filistina izy na de akaiky azy zany fa hoy Andriamanitra andraho anenina ny olona raha mahitady ka hiverina any Egypta fa nentin'Andriamanitra ny vilo any amin'ny lalana mahazo any anefitra morony ranomasina mena ny olona ary voahomana iady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egypta ino tsara na de akaiky aza ozy ny lalana makany amin'ny tanin'ny Filistina zany hoe misy lalana manakaiky kely mihitsy eo zany raha miala ao Egypta ianao zany ka mandalo amin'ny tanin'ny Filistina de ny Filistina sy ny zanak'Israely zany tena mifanakaiky mihitsy le Filistina lazay nety moa zany le Palestina am'izao fotoana tena mifanakaiky de mifanakaiky ary ditongotra ataoko hoe andro vitsivitsy de tonga teo amin'ilay teo amin'le toerany fa saingy izao nisy lalana hafa mihitsy pasteur nitondran'Andriamanitra n'izy ireo nisy lalana hafa azon'Andriamanitra taony nanao hitsin-dalana fa mba amolavolan'Andriamanitra n'izy ireo mba ampianaran'Andriamanitra n'izy ireo ary mba hanamora ny ady atrehan'izy ireo de nataon'Andriamanitra somary mihodidina kely any amoron'ny ranomasina mena ozy ny tenin'Andriamanitra zay ny fomba nitondran'Andriamanitra azy
andriamanitra mitondran'izy ireo am'izay lalan'izay tsy hoe andriamanitra mila vaniny fa tena andriamanitra ny famirapo andriamanitra fitiavana misy vanim-potoana mantsy pasteur José misy kristiana be dehibe tianao hitsin-dalana fotsiny hoe anio de meo anany 2 milliards zay le hitsin-dalana zay tena vitan'andriamanitra ny manome anao le 2 milliards fa ataonao inona masoanao via raha ohatra ka omenan'andriamanitra anao ohatra hoe 2 milliards androany raha eo ampelatananao ohatra hoe 2 millions eo ampelatananao tsy hainao no mampiasa azy ataon'andriamanitra hoana moa ny anomenao 2 milliards dikan'izay de zao ampianarin'andriamanitra ianao ahitantana an'le 2 millions aloha de ampiakarany tsikelikely io ataony 4 millions ataony 20 millions ataony 200 millions de ho tonga amin'io toeran'io ihany ianao amin'ny fotoana ainao no mitantana an'izy io zay tsara mariana tsara zay a fa raha tsy hainao no mitantana ny vola kely zay omen'andriamanitra anao atao ahoana ny tantana vola be ka za de mampianatra antsika ny zavatra ndraray mantsika tratrana fimonomononana rehefa misy zavatra ilayntsika sy angatantsika amin'andriamanitra de tsy azotsika le izy de misy vanim-potoana ianao monomonina hoe nahoana koa sara no zaveranga efa mivavaka efa mifadikanina efa manao alim-bavaka fa maninona ny tsy mbola mahazo an'ity zavatra ty hoy jesosy zao mahalala ny hevitra zay heverana anareo tsy hevitra tonga loza fa fiadanana mba hanananareo fanantenanany amin'ny farany zany hoe ny planin'andriamanitra ny amin'ny fiainantsika ry mpijery ajaina de tsy misy hevitra ratsy mihitsy na de kely azy na de ny heverinao fa tsy mety amin'ny sainao aza de zao hevitra tsara foana no omen'andriamanitra anao ary mahasoanao zany zay le lalana hitondran'andriamanitra ny fiainantsika raha ohatra hoe somary iverenantsika kely zao tsika moa nianatra ny tantaran'i Josefa de jereo tsara ny tantaran'i Josefa pasteur i Josefa ne nilaza tamin'ny rahalahy manao hoe nkohoka eto anatriako ny 250 lany kitana 250 lasy ny masandro amam-bolany ny fiafaran'ny tantaran'i Josefa de any amin'ny matoerana maha prime ministre azy fa ny lalana nitondran'andriamanitra azy tao tsy mora ny famola volan'andriamanitra zay vao tonga teo amin'ny toerana anankiray ary zay foana le izy hoe tsisy olona mipetrapetraka eo amin'ny toeram-boninahitra fotsiny fahatany zany tsy misy olona tonga de hoe nivavaka ianao na nanompo an'andriamanitra ianao de mipetraka fotsiny eo amin'ny toerana ohatran'izay fa misy famola volana misy fanamboaran'andriamanitra ao ary zay fanamboaran'andriamanitra zay ry havana malala de mahasoa sy mahatsara atsika zay zavatra zay teto de io zao soratra masina hoe nentin'andriamanitra nanamorona ny ranomasina mena reo zanak'Israely zany hoe somary oatra ny lalana manodidina ihany lay nitondrany an'lay zanak'Israely tamin'izay vanim-potoana zay raha mpanompon'andriamanitra ianao am'izao fotoana zao a mijery sy miaino anay ianao nefa mpanompon'andriamanitra de ozy ianao hoe ny lalana hitondran'andriamanitra ty ranga de tena mafy mandalo fanenjehana mety misy vanim-potoana ianao tsy manofatrano nefa pasteur ianao nefa ianao mpivavaka ianao ny ofatranonao tsy voalohanao ny ofatranon'ny fivavahanao tsy voalohanao ny ekolazin'ny mpianatra tsy voalohanao ny sakafo hohanina tsy de misy eo ampiandohana mety hitrango zany zavatra zany pasteur tsy ho zany mandrakizay fa misy lalana hitondran'andriamanitra takan'izany zany hoe lalan'ny famola volana lalan'ny fanamboarana kanefa tady dio zao teny zao ny destination finale ho an'ny zanak'Israely tsy ao anefitra tsy ao amoron'ny ranomasina mena fa ozy andriamanitra manao hoe ao amin'ny tany hitondra drono sy tantely zay no teboka farany hitondran'andriamanitra ireto zanak'Israely reto zany hoe any amin'ny tany hitondra drono sy tantely fa mandra-patonga any amin'ny tany hitondra drono sy tantely misy ady ao misy fitsapana ao misy fizahatoetra ao de ndrandray misy trangan-javatra ohatran'izany ao anatin'ny ady ianao ndrandray ao anatin'ny fitsapana ianao ndrandray mandiny teny ianao manao hoe inarany anton'izao problemako zao nahoana ny zoiny zao problema izao nahoana ny mandalo amin'ity sery ty mpanompon'andriamanitra nefa oatra mbola misy aretina ihany eny tompoko zavatra mety hitrango zany fa za tao mahakivy anao fa meteza foana androso ny programan'andriamanitra ao zanak'Israely tadio tsara ne fa mandroso mandroso hatrany miaraka amin'ny fiainonan'ny feo an'andriamanitra sy ny fitarian'ny fanamasina pasteur José mazava de mazava zay famoahan-kevitra zay pasteur Atovinarivo Tremarivony
raha azoko tsara izy teo a miaraka amin'ilay tantara sy ten'andriamanitra zay ningatsika moa zany dia ny hoe andriamanitra tokoa de nanana planina hitondrana an'ireo zanak'Israely reo araka nefa napitanao teo moa zany fa tsy hoe mila voatsiaro na hoe mila vaniny andriamanitra raha nitondra ny zanak'Israely fa ranomarina dia ny hoe tian'andriamanitra iaina amina fiainana feno fiadanana feno fahasambarana ireo zanak'Israely reo ary lay hevitra le tany kanana de hoe fiainana tena feno fiadanana feno fahasambarana feno voninahitr'andriamanitra ary hoe tsy misy ranomaso tsy misy alahelo intsony satria dia natokan'andriamanitra nanafaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta naton'io bokon'ny Exodus ray manontolo dia raha miverintsika ny amin'ny lesona tany aloha tany de hoe hitan'andriamanitra ny fahoriana izay niaina ny zanak'Israely feno fahoriana izy tao Egypta satria dia tsy mananana ny zoany amin'ny mahazanak'andriamanitra azy anarany hoe zanak'Israely firenena nofidian'andriamanitra fa dia zanak'Israely feno fahoriana feno ranomaso tena nandevoziny Egyptiana izy tamin'izany vanim-potoana zany fa ozy andriamanitra hoe tsy mety aminareo izao toerana zao fa tsy maintsy hoentiko hialy eto amin'ity tany Egyptia anareo dia hoentiko makany amin'ny tany Kanana any amin'le tany tondra-dronono sy tantely araka ny teninao teo pasteur zay nitazon'andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely reo de hitodika manokana ho antsika atao anatin'ny tokantranao tao hoe manana planina tsara hitondrana ny fiainanao andriamanitra tsy mampaninona zay zavatra mitranga sy zavatra miseho fiainanao akehitriny hoy ianao hoe niany e de na nianko hanina aza tsisy amin'izao fotoana zao hoe na ny vary arotsaka nitrosan'olona ndaniny zay tena manenjika ny tompotrosa ary indraindray aza tsy te hivoaka atao anatin'ny tokantrano ianao ny amin'ny trosan'olona eo aminao de matahotra ianao ho afa-baraka de na de misy lalana tokony alehanao za de mivily ianao satria matahotra no afa-baraka de hoy aho hoe tsy mampaninona zay situation iainanao akehitriny fa raha nomboka anao dingana kosa ianao manoloana nyty fandrenesana ny tenin'andriamanitra ty lay vehivavy narary nandritra 12 taona no nentinao teo pasteur atovina rivotra marivony zay fagagana tokoa satria tamin'ny fotoana zay nikasiany nikasiany an' Jesosy de hoy ny soratra masina hoe tsarony tamin'ny tenany zany hoe teno eo dia ritra lay loharanona retina tamin'ny vehivavy io fa mipetraka ny fanontaniana hoe inona ny antony natokan'izay fanasitranana fagagana lehibe voarainy vehivavy io ny tena marina misy etsika en personne zay tsy maintsy fanapa-kevitra ny raisiny tao hoe ity olako ty ty aretiko ty de tsisy vahaolana intsony ty raha tsy ao amin'i Jesosy ihany de hoy izy tao anatin'ny fony manao hoe na de nisombotra aviavindaba ny Jesosy ihany azy no voakasiko anio de ho sitrana zany hoe nisy fanapa-kevitra matotra atao pasteur atovina rivotra marivony nisy fanapa-kevitra matotra araka ny teninao teo misy olona tokoa pasteur tia hitany voninahitr'andriamanitra tianao hitsindalana hoy ianao ny teny mahitsy teo hoe tonga de deo miliara fotsiny de fa milamina ny fiainako tonga de milamina hatramin'ny taranako ray manontolo hoe tena ampidiny fotsiny lay vola be avy any an-danitra de milamina ny toy ny tantara rehetra nda hoe marary izy tena manaitaina ny aretina de hoe sitrano zao de nyzao fotsiny eto ambony ny fandriny eto de tonga de milamina afaka mitady vola afaka mandeha manao ny fiainako teo alohany ray de misy tena manana eritreritra etaeta tahaka an'izany zay tsy voatery ho ratsy pasteur fa isika moa zany hoe de manoro hevitra satria marina lay voasoratra tato amin'ity Exodus 7:10 ty hoe andriamanitra kosa de tsy maintsy manorotra lalana tsy maintsy hitondrana ny zanak'Israely ary rehefa vonona andeha amin'ny solo-dalana zay apetraka andriamanitra io ny olona
dia afaky notahin'andriamanitra afaky ny ahitany voninahitr'andriamanitra afaky ny tafavoaka ao anatin'ny olana sy ny ady rehetra izay mety mahazo azy ary ny antonontony fandarany tony dia karazana sorodalana soritan'andriamanitra apetrak'andriamanitra aty ambavany mpanompony hoe raha te hiala ao anatina olana tahaka an'izao anao dia tia ny lalana izoranao tia ny lalana tsy maintsy andehananao dia amin'ny fotoana tokoa manaraka le olona dia amseho ny voninahitr'andriamanitra ary firifiry moa reo efa nijova volombelona eto amin'ity fahitalavitra ty tsy talako masony hoe zany fa hitatsika isan'andro isan'andro reo anaovan'andriamanitra mirakla anaovan'andriamanitra fakagana aretina sitrana olana miva eny fa na dia olona tena verevitra tao anatina ady mavaivay azy dia mbola nidiran'andriamanitra tsehatra ihany namany zany olana zany olona izany ianao eny ko tsy mbola tara raha nio no anapa-kevitra ao arinan'ity fandarany ity dia ho resy lahatra metanetana ny fona hoe tena mariny zany dia iainga eo amin'ny toerana misy anao anao dia anapa-kevitra anatona an' jesosy misimisy kokoa anaiky ny tenin'andriamanitra dia iseho ny voninahitr'andriamanitra pasteur maraparanantsika azy pasteur José Rarson ovakiko ilay eto amin'ny Exodus 3:10 raika amby roapolo ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona ratoandro ary tamin'ny andro afo no mialina ho fanazavana azy andehanany andro manalina ny andro rahona tsy tiala teo alohan'ny olona ratoandro na ny andro afo no mialina izany dia sary maneho ny fankasitrahan'andriamanitra ny mpanompony sy ny fiangonany manaiky hotariany manaiky hotarian'andriamanitra tsika dia mahalala tsara le teny soratra masina romanina toko fahavalany 7:7 hoe fa izay tarian'ny fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra izay tarian'ny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra Mosesy sy Arona teto pasteur zay karazana leader teo amin'ny zanak'Israely dia tsy nandeha tamin'izay no heveriny fa mety tsy niainga tamin'izay no heveriny fa fandaminana mety fa niainga tamin'ny fitarian'andriamanitra sy tamin'ny fitariany fanahy masina eto moa dia hoe andro rahona sy andro afo fa raha ny marina amin'io dia maneho an'ilay fanan'andriamanitra zay mitarika atsika izy io hitanao ny raha tanora ianao mandre an'ity fandaran'ity mijery an'ity fandaran'ity amin'izao andro ny fahatanorana zao mihitsy dia manekesady hotarian'andriamanitra hotariany fanahy masina be dehibe ny tanora zazalasy zazavavy tsy manaiky hotariany fanan'andriamanitra fa voatariky ny naman-dratsy ary rehefa voatariky ny naman-dratsy dia potika rava simba nefa ny hoe ny tanora no andry ny firenena no avy ny firenena nefa maro ny tanora tena potika amin'izao vanim-potoana zao be dehibe koa moa reo karazana orinasa maro samihafa zay karazana orinasa mpanimba tanora ihany kolotsaina reny boaty sy ny reny toeram-pandihizana maro isan-karazana mampandihy zaza tsy ampy-taona reny karazana hotely maro samihafa zay mampandroso zaza tsy ampy-taona sy tanora maro isan-karazany ampy-taona reny ihany koa dia be dehibe no mivily lalana amin'izany zavatra zany dia rava sy potika le tanora nefa misy ihany koa ny ataoko hoe lalana azo ny tanora isafidiana dia ny lalana ny zoranyity baiboly ity tao Josefa efa nitantaraintsika lavabe teto tao anatin'ny fahatandroana ry Davida tao anatin'ny fahatandroana ireo mpanompon'andriamanitra be diabe ry Solomon naza mbola tao anatin'ny fahazazana vo hiakatra ho tanora mihitsy fa tsy nisy nanenina zany mihitsy ry havana ny olona anankiray tanora anankiray tena nanompo an'andriamanitra ary tsy niefara tamin'ny fafambaraka sy ny fampitehana ny mpanompon'andriamanitra anankiray miorina ny tanora anankiray tena miorina amin'izany sitrapon'andriamanitra zany ary zay ny tenenako any tanora zao hoe ozy hoe maneke hotarian'ny fanan'andriamanitra amin'ny andro ny fahatanoranao ny tanora anankiray tena manompo an'andriamanitra manolo tena ao an'andriamanitra tsy maintsy ho tsara ny fiafarana tsy ho afa-baraka mandrak'izay zany ny olona anankiray tena manompo an'andriamanitra raha tondrainao ka efa manana tokantrano dia marina fa misy rafitra ara baiboly miteny manao hoe ianareo lehilahy tsy avany vadinareo ianareo vehivavy manakeny vadinareo ianareo ray aza manao zay mampalahelo ny zanakareo ary nareo zanaka manajandra ianareo sy nyreninareo mba ho maro andro ianareo amin'ny tany zay omeny Jehovah Andriamanitra reo ianareo misy rafitra ohatran'izany ny baiboly ny tokantrano
fa anisan'ny zava-dehibe mihoatra noho izany ihany koa de ianao manaiky ho tarian'ny fanan'andriamanitra amin'ny fitondrana tokantrano satria de misy tokantrano maro potika enim-bolana aorinan'ny mariazy de misaraka 3 volana aorinan'ny mariazy de misaraka izahay de efa nahita mihitsy mariazy n'olona natao alakamisy sabotsy ariva misaraka lakamisy mbola mivoady a lambanako fato nisarana ho fofoky vadiko mandrakizay ianao rery any ntiako eto ambonin'ny tany sabotsy ariva misaraka 3 andro tsy ampy 3 andro ary zany tsy ampy 3 andro za zany de milaza aminao an'izany hoe raha manaiky ho tarian'ny fanan'andriamanitra ny tokantrano anankiray tsy mipatitaka zany io ary nytokantrano manaiky ho tarian'ny fanan'andriamanitra zany tahin'andriamanitra ho atsika reny le hoe mpitady vola ireny ianao za de mampianatra anao a mialohan'ny angianao hitady vola de izao mivavalo mangatany fitarian'andriamanitra hoe momba anao ve andriamanitra sa tsy momba anao fa raha momba anao andriamanitra fa omby azany io raha lasianabavy na eo amin'ny tontolo ny fitondrana ny fiangonana ny fitondrana fiangonana no nisany asa saropady indrindra saropady satria tsy resaka orinasa io pasteur tsy resaka orinasa hoe atsangany ty orinasa ty mba hitedavana vola ho an'ny fianakaviana tsy zay ny fiangonana fa ao anatin'ny fiangonana ny famolavolana olona hiditra any amin'ny fanjakany lanitra dikan'izany a na inoninona zavatra ao ataoko tsy maintsy eo ambany fitarian'ny fanahy masina zay ao vao miteny ohatra zay vao manapa-kevitra ohatra ka be dia be ny mety manao asan'andriamanitra fa tsy manaiky ho tarian'ny fanan'andriamanitra ary efa tsy manaiky ho tarian'ny fanan'andriamanitra ianao de midovitra io midovitra any amin'ny lalana tsy izy io simba any amin'ny lalana tsy izy io ravy ena tenatenany io fa ny fandrosony ny fitarian'ny fanan'andriamanitra amin'ny fiainanao no lalana mohananao ao anatin'ny problema misy anao zany toizantsika moa ny tompo fa 7 rapitso raha sitrapon'ny tompo fa mafy eny ny adina trehan'ny Mosesy teto tena mafy satria jereo tsara fa ny zanak'Israely a nanao tsinotsinona azy reo olona be lehibe niaraka tamindreo ny akamaroan'le lo olona be tao ny Egyptianina manenjika zany zavatra mitrangy zany tsy nisy zavatra azo ny Mosesy eterana afa-tsy ny fiainona ny feo an'Andriamanitra de manaiky ny fitarian'ny fanahy masina ary ny faneken'ny fitarian'ny fanahy masina no anisan'ny fahagagana lehibe teo Mosesy afaka miaina ao anatina fahagagana ny olona manaiky ho tarian'ny fanahy masina tiako ampahirezana anao ato anatin'ny tokantrano zay tena manjombony ianao am'izao fotoana zao ozy anao za tena manjombona ny fiainako za ty mba mpanompon'Andriamanitra ihany zary ty lalako mbako rehefa vita torotety ty de mandory mivavaka ianao mandory mivavaka de manomboany mangataka ny fitarian'ny fanahy masina hoe tario a fanahy masina ampianaro a fanahy masina fa milaza aminao a misy fitsaharana ngeza be ary misy fifaliana misy zavatra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary tsy ho very hevitra mandrakizay zany ianao tsy sarotra ohatran'izany nataoko hoe ranomasina mena zany ho tantaraintsika rapitso ny ranomasina mena fa tsy misy sarotra ohatran'izany fa lazaiko aminao a azo atao tsara ny manokatra an'izany eo an'lohanao ngambany am'izao fotoana zao mihidy daholo ny lalana rehetrarehetra mikatso daholo ny zavatra rehetrarehetra zay ataonao rehetrarehetra tena mikatso daholo de mbola ampahireziko anao foana hoe rehefa tsy hitanao tsony ny azo atao de mbola misy azo atao amin'Andriamanitra rehefa tsy hitanao tsony zay hitondrana ny fiainanao de mbola misy azo atao hitondrana ny fiainanao rehefa tena tapaka daholo ny lalana rehetrarehetra de mbola misy lalana azon'Andriamanitra sokafana eo amin'ny fiainanao raha tsapanao fa tena mihidy daholo ny robinet rehetrarehetra de mbola misy robinet azo sokafana ho fantatrao mitoy an'ity tantara ty raha pitso a fa hatreo aloha no ambaranantsika ny fandarana angamba pasteur tsindry-pe farany ya dia inona fa tafapita taty anatin'ny tokantranontsika tsararay avy sy tatiapontsika zany teny zay nentina teto amin'ity fandarany ty ny antony rehetrarehetra moa zany pasteur dia Andriamanitra mihitsy te hitaridalana ny amin'ny fiainan'ireto rahalasy anabavy ato anatin'ny tokantrano reto satria tian'Andriamanitra ho tonga any amin'ny fahombiazana ianao tian'Andriamanitra ho tonga any amin'ny fahatsarana sy ny voninahitr'Andriamanitra lehibe indrindra izay tiany ho tonga eo amin'ny fiainanao moa tsy efa nilazana zany teny zany fa izy manao hoe ny voninahitra izy de tsy mba homeko ny hafa fa ianao zay mino fa hoe zanak'Andriamanitra mpanompon'Andriamanitra indrindra
ho anao indrindra zany fahombiazana sy fahatsarana atian'andriamanitra ho tanteraka eo amin'ny fiainanao zay ka dia ho an'ny tompo ny voninahitra pasteur tovinarivo Tremarivony sy ho atsika tato anatin'ity tokantrano ty kosa ny fiadanana zay mihoatra ny fahalalana rehetra ianao ngamba pasteur no ivavaka sy tsodrano farany ho an'reto mpiaino sy mpijery ajaina ato anatin'ny tokantrano reto ivavaka tsika tompoko raha eo misotranao amin'ny anaran'i Jesosy ny fahafahanay mba nanambarany teninao tamin'reto olona ireto azoko antoka tompo fa ireo olona ao anatina fahaverezan-kevitra dia misy lalana azonao sokafana tokoa satria ny lalana hitondranao tahaka ny hitondranao andreto zanak'Israely eto dia tsy mba diso tsy diso fanapahakevitra zany ianao fa marina ny fitondranao ary marina fanapahakevitra ao ka dia misaotra Andriamanitra fa hoentinao amin'ny lalana mahasosy mahatsara mety tsy mahafinaritra fa mahasosy mahatsara anay ny lalana hitondranao kanefa dia nampanantena ny baiboly na nampanantena ianao Andriamanitra fa tsy maintsy hivoaka ho amin'ny fitahiana mahatretrika izay tononoko amin'ity tokantrano ty ane zany teny fahamarinana sy teny fikasana zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen eny tompoko zay ny fotoanantsika ny sabotsy ho avy izao etsy amin'ny trano be ny Samafy Tanjombato eo ampitany Jirama dia isy fotoana lehibe iresantsika momba ny zany atao hoe fanoloran-tena sy ny fanatitra izany eo anatrehan'ny tompo toy zany ihany koa eto amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko andrefa nambohijanahary samy manomboka amin'ny 7 ora maraina moa zany mazava ho azy ireo fotoana ireo ary aza donoina ilay fotoana lehibe atsika nampitoraina aloha teny hoe manamontsana ny herin'ny fahavalo eto amin'ny Coliseum de Madagascar ny sabotsy fa 4 ny volana aogositra amin'ny 7 ora maraina tsy diso miomana ho amin'izany tsika rehetrarehetra satria fitaom-pandresena ngezabe ho an'ny firenetsika sy ho anao manokana ihany koa izany fotoana izany dia samy hotain'Andriamanitra re tompoko veloma daholy dia veloma tompoko